Kafo mifoko afahako mandray ny teninao dia angataka fanahy masintsika mba hanokatra amin'ny masom-panahintsika androany mahay ninona teny rehetrarehetra tian'Andriamanitra mba hampitaina amintsika dia koa voaraintsika izany asandratoary ny vavakintsika. Ray masina tsara indrindra izany an-danitra makasitraka anao izay androany maraina noho ny amin'ny fitiavanao. Saotra betsaka Jesosy satria hatramin'ny maraina dia efa namangy anay teto ny teninao. Sokafy ara ny masom-panahinay mba hahafahanay miaina sy manatanteraka an'izany teny izany. Sokafanay koa ny fonay Jesosy mba ho tany lona ka niriny ny teninao ka tsy ho verimaina ny teny androany fa ho tafatoetra ao anatinay tsiraray avy. Mitenena aminay Jesosy fa voninkenao anao izay fanay masina fehezo tanteraka izao fotoana izao. Oka izay teny rehetra avy amin'Andriamanitra ihany no voalaza eto. Fa izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'olombelona kosa dia tononoko fa tsy ho voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka anao indrindra Jesosy manome voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Zavatra tiako zaraina androany dia hoe mila mihaino. Matetika ny zavatra tena tiantsika dia miteny, henona fa tsy mihaino. Izany hoe ny tena raha misy anontaniana dia inona ny tianao dia matetika le aleonao le henona toy izay le mihaino. Kanefa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia tsy tsika rery foana no miteny fa mila koa tsika mihaino anazy. Eo amin'ny fiainana izao raha olona iray foana no miteny dia makaleo be. Satria raha iny foana no miteny eo dia tsy afaka miteny daholo ny rehetrarehetra fa izy ihany no miteny. Dia farany tsisy mitsofoka tsony izany izay lazainy eo fa mandreraka be fa misy fotoana izy mihaino dia misy fotoana izy miteny. Eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra izany dia ohatr'izany mihitsy izany ny atao hoe fiainana. Na ny rivotra iainantsika na ny fiainantsika ara miditra dia mamoaka. Fa tsisy hoe mamoaka foana ianao fa tsy maintsy mamoaka dia miditra. Rehefa ilay tsy mahazoaina ilay miakatra tsireny dia efa ampianarina mihitsy hoe maka aloha dia mamoaka indray rehefa avy eo dia mahazoaina ianao rehefa avy eo. Marina izany. Amen. Ka ny tiako zaraina androany dia izao hoe andaontsika mba hianatra hihaino. Ilay mihaino mantsiny sarotsarotra izy io. Satria rehefa ianao ny tenenina amin'ny zavatra tsy eritreretinao dia tsy dia mahafaly ianao izay. Nefany izay no mitondra fiainana ao antsika. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha mihaino sy makatozy izy ianao dia maninona? Hihinana ny vokatsoan'ny tany. Ka ao ambadiky ny fiainoana mira fankatoavana. Raha te hakatoan'Andriamanitra isika dia mila mihaino an'Andriamanitra. Inona ny fiainonan'Andriamanitra? Inona ny lazain'Andriamanitra? Dia mila tsika manaiky an'izany. Ka ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia fiainana ohatran'izany. Miresaka amintsika amin'ny alalan'ny vavaka dia mihaino azy koa tsika amin'ny alalan'ny fianonan'ny teniny. Ao amin'ny Tesaloniana faharoa toko 7:7 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa fa mba hatolotray aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Jereo tsara ny andray ohatra olona iray tsika hoe Paul ohatra ny alaintsika voalohany. Matoa misy ohatra tsara izany dia misy modely. Dia jereo nareo izao Jesosy amelohan'ny hijerantsika amin'ny Paul. Jesosy dia nihaino an'Andriamanitra foana izy amin'ny taridalana rehetrarehetra na dia zanak'Andriamanitra ary. Misy fotoantsika tsiny za efa mahay be. Haiko efa tena raha izany momba amin'ny Baiboly izany na tsy sokafanareo efa haiko daholo. Fa izao Andriamanitra indray nefany Jesosy Kristy Baiboly nosoratana mihitsy. Dia nefany io Jesosy lazaintsika io alaintsika tahaka io izy nihaino. Donc izany na tonga an'i Jesosy tena amin'ilay fahombiazana tanteraka teo amin'ny fiainany dia ny fahaizan'i Jesosy nihaino an'Andriamanitra. Ny ray eto amiko foana za manao izay sitrany raha adika dia hoe za mihaino an'izay lazainy. Ka mila tena manovana eo anatintsika mihitsy tsika hoe Jesosy ampianaro mba hihaino. Fa mahatonga ny olona tsy tafavoaka eo amin'ny fiainana tsy azo tenenina. Tsy nihaino izy fa raha nihaino izy dia nisy zavatra be dia be ny raitsiny. Ohatra izao hoe raha tenenina ianao izao hoe aza mandainga
Dia feo anankiray zao zay raisitsika hoe baiboly miteny an'izay. Dia zao rehefa tsy te ianao an'izay ianao dia tohizanao ihany ilay izy. Dia ao anatin'izay nefany amin'ny fotoana hatratrarana anao dia nenina ny valiny. Dia eo amin'izay anao vao manenina takizay ny aino. Fa ilay zavatra tsy henoina iny mamaly iny rehefa avy eo. Dia izay mahatonga antsika hoe hatretỳ am-boalohany dia tsara foana miaino. Noho ny miteny aza indraindray, noho ny henoina aza indraindray, tsy mampaninona ianao na tsy henon'ny olona ary, fa ianao ataovy miaino. Matoa misy ohatra raha jery amin'ny Paoly zao tsika dia izy tena niaino. Raha mandinika tsika io Paoly io no tena nanoratra ny baiboly be dia be ao anatin'ny ao amin'ny baiboly io. Raha jerena dia izy ny mihoatra noro Petera, ry Jaona, ry ohatran'izany. Nefany jereo tsara fa izy tsy niaraka tamin'i Jesosy eto ambony tany, fa niaino izy hoe mila izy maka tsodrano any na dia tsy hoe ambony noho izy ary ireo raha fijerena amin'ny manina zany hoe ireo aloha mpianatra Jesosy, fa lasa izy nandeha niaino hoe raha misy olona efa teo alohanao dia lasa ianao maka tsodrano any aloha vao mandeha manao ny asanao, fa tsy hoe za zao tena za mihitsy nahita an Jesosy, za raha nitsingidina tery ambony soavaly ohatran'izany indraindray ny henantsika hoe za ve dia iaino an'izany koa, za rehefa ohatra zao ny ara indraindray mahita zavana rehefa mirehitra tapaka ny jiro dia mazava mihitsy mahita an'izay jiro no tiako tenena. Dia milasa ianao fa tsy te hiaino intsony fa jiro mirehitra nefa ny hitanao. Tsika zany tsy afaka hanao izay saintsika ao anatintsika foana fotsiny. Andao hianatra hoe Jesosy za tsy velona anao izay tiako, fa velona anao izay tianao. Marary izany meno izany. Za aloha tena indraindray tena mivongevina mihitsy alohako io rehefa tena mena an'izay direct izay hoe zaho ianao aloha mangina mihitsy ianao. Dia indraindray nefa ianao mieritreritra hoe ilaina ange izany teniko izany. Fa misy fotoana afaka tsy henoina aloha izany teninao izany, fa ianao ny ampianarina miaino mba hahatonga anao tafiaino an'Andriamanitra. Ahoana moa ny ahafahantsika miaino an'Andriamanitra na ny olona akaikintsika mba mananatra antsika izy tsy henointsika? Fa arakaraka ny henointsika an'ireny ten'Andriamanitra sy olona mba manitsy antsika ireny dia apartir an'ireny rehefa avy eo Andriamanitra manome feony amin'izay manao izay hahenonao. Dia jereo tsara Paoly Paoly tena niaino tamin'ny fony rehetrarehetra mihitsiny. Dia izao izy lasa modely. Jesosy aloha modelintsika voalohany, fa jereo fa misy toetra ny Paoly indraindray mahafinaritra be mihitsiny. Mila hiainana. Ozy izy amin'ilay Tesalonianina teo hoe tsy noho ny anananay fahefana ozy izy, fa mba hatolotra aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Izany hoe be dia be ny zavatra lalovan'io lehilahy io tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra mba tokony andehanantsika koa. Sika tsy afaka hanao izay saintsika fotsiny, fa mila mijery an'io baiboly io tsika mba ho modely. Mba raisitsika reny hitanareo reny ohatrany hoe ozy izy resaka brioche taty anitra teo. Reny raha ianao brioche ianao zao dia mila mijery resety ianao, fa tsy hoe brioche dia soratanao anatin'ny lohanao fotsiny dia tonga dia alefako ato fotsiny ny anina dia fa misy zavatra jerena tsara ao anatin'iny. Lafarinina firy grama hony azao dia firy hono ny tsira menarany aminy raha te hanina fa hainy izay. Fa tsy tonga ianao dia hoe ka brioche-ko dia ao anatin'ny lohanao fotsiny dia tena ataonao izay tianao dia ho hitanao tsara ny dikany rehefa avy eo fa ampitonjaina ny anaranao ny dikan'izay. Fa rehefa tianao mihitsy izay hoe brioche malefaka mamy tsara dia ndana mianatra aloha, ndana miaino. Misy an'ireo olona izay efa nomena an'izay zavatra izay, ndana izy anontany io na ndana mba miresaka aminy, ndana mijery an'izay fa tsy hoe aka brioche ioko. Ny anarany fotsiny ny hainao dia ho andeha ho ataonao atambatra ao daholo. Mety lafarinina, mety levure zany zao misy karazana levure firy mety tsy hainao akory. Inona zao levure fampiasa amin'izany? Dia ozy ianao ka levure fotsiniko. Mety alefanao any hatramin'ny sasehany raha tsy mitandrina ianao. Jereo tsara ohatr'izany mihitsy indraindray fitondrantsika amin'ny fiainantsika. Tsisy rarahinao hoe mety ve izany zavatra ataoko izany? Hatramin'ny sasehany andrahoinao ao daholo. Dia rehefa avy eo amin'izay ilay izy maimbo plastika tsy azo hohanina dia tesitra ianao.
nefa ny ianao ihany nandro an'ilay izy. Raha tianao hisy tsirony ny fiainanao, ndao hiaino. Andao mba hianatra hiaino hoe Jesosy marina fa mahay be ah. Fa zao misy zavatra kosa mba mila henoko. Mila henoko anatin'io baiboly io. Misy olona mampianatra zany tokantrano zany, misy olona mampianatra zany fiainana zany, misy olona izy Jesosy ohatry ny ahoana ny lalana nandanan Jesosy. Andao mba hianatra nokatra ny sofiny io mba hiaino. Ao an-trano anketo zany indray tena problema be. Raha mandinika ianao problema tsy fiainona ny ady lava ao. Fa tsy dia tena hoe inona loatra. Raha vola tsisy na sakafo may reny indray afaka diana fanina ihany. Fa ny olona tia ilay tsy miaino tia. Satria rehefa tsy miaino ny olona anankiray dia manaonao foana dia izay mahatonga ny fahatezerana ngeza be. Satria efa nivoaka amin'izay ilay kainao nge efa nitenenina. Nefa dia izay tianao atao ihany ny ataonao. Dia tena tsika hoe andaontsika hianatra ao anatin'ny baiboly ao dia tena misy zavatra azo ianarana be dia be mihitsy tsy laninao anatin'ny ray andro. Fa eritrereto efa tamin'ny taona firy izany baiboly izany mivoaka mandraka androany mbola tsy laninao ihany. Izany hoe misy fahendrena be dia be tokony henonao, tokony hampiarinao. Fa ianao tsy miaino satria maninona tsy te hanatanteraka. Fa ho an'ny olona miaino, izay miaino sy mankatoa, rehefa mivonona ianao ny aino dia vonona ny ankatoa ianao. Amen. Ao ambadiky ny fiainona mantsy ny fankatoavana fa tsy hoe za tsy miaino fa za mankatoa. Tsy marina izany formule izany. Fa miaino ianao aloha, inona hoany? Aza mandainga, aza mijangajanga, aiza ho aiza amin'izany zany izao. Dia miainga avy amin'izay fahamarinana fiainona ny ten'Andriamanitra izay no iainanao dia lasa miova ny fiainanao. Amen. Fa ny ianao tsy any amin'ilay miova ny fiainana aloha dia izay vao mivadika ary tsy mety izany, tsy afaka baka ianao raha vao izany. Miaino aloha dia plus fankatoavana dia izay vao manatanteraka an'ilay izy amin'izay, dia izay vao hoe miova ny fiainantsika. Ka ny zavatra mahasarotiny an'Andriamanitra indrindra dia io fampianarana io. Mety gaga angamba ianao isaky ny mihetsika. Za moa indraindray dia fosa manjany pasteur ina indray ny fonana rapitso. Fona indray zany tamin'ilay fampianarana loatra izao azonareo ilay izy tsy manina manao an'izany satria izany ny mahasarotiny an'Andriamanitra indrindra. Ilay zavatra afafinao io satria misy miaino. Satria amin'Andriamanitra izany miaino izany tena sarobidy be, izay mahatonga anazy ho mpiaino vavaka. Izy ary Andriamanitra miaino anao, dia ahoana ianao no tsy haino azy? Azonareo ilay izy ho an'ny olona miaino an'Andriamanitra ihany no hainon'Andriamanitra vavaka. Ka mety misy vavaka efa nidribla ela be, mety tsy tanteraka mihitsy, dana mianatra miaino aloha. Fa sao dia ianao tsy niaino dia mbola tsy mivaly ilay fiainonanao. Fa jereo tsara Andriamanitra fa inona ny rôle ny Jesosy? Ny rôle ny Jesosy zany mamaly vavaka antsika. Inona izany mamaly izany? Miaino. Ka sao dia ianao tsy miaino mihitsiny. Dia izay mahatonga ilay valim-bavaka tsy tanteraka mihitsy satria miandry ianao mba hiaino ny direktiva avy any aminy izy mba hanatanterahany an'ilay ianao. Amen. Manomboka androany andao hianatra hiaino. Rehefa hitanao hoe teny fahamarinana dia aza valiana aloha. Fa andana aloha tsakotsako ihany, ndana ho ano aloha. Fa matezitra ny olona ne dia ny teny henony. Mahatonga ilay izy mivadika fahatezerana satria tsy hiainana. Tsy henona dia tezitra ianao. Rehefa misy indrindrindrindra eo amin'ny tempanitsiana, eo mampisaraka ny olona be dia be. Eo matezitra ny olona. Izany mahatonga ny olona tsy tia olona mifidifidy olona henona toriteny. Satria raha vao manitsy azy amin'ilay toetra ratsy iny ilay olona mitory dia tezitra izy nefa tsy fantany. Fa ny teny eny tsy an'ilay mpitory fa Andriamanitra mampiampita an'ilay teny. Amen. Dia eo mavo ndraindray eny amin'ireny teny matezitra anao ireny ny tokony hatafavoaka anao. Fa ianao tsy mety miaino fa lasa mitady izany mahatonga ny olona mitady profety be dia be. Dia hivalidena azy amin'ny zavatra tsy mety ataony. Dia izao raha vao amin'ny olona anankiray izao manitsy azy hoe aza mandainga ianao dia tsy te ianao izay izy dia andao andeha hitady profety hafa fa nenry andao hifaly fa tsy andao tsy andainga. Nefa ny Andriamanitra efa te hanova azy, efa te hikarakara azy. Dia iny ny problema tsy fiainona daholo ny dikan'izany. Matetika ny olona tsy te hiaino satria te hanao izay tiany. Dia izay mahatonga fahasimbana be dia be eo amin'ny fiainany. Manompo an'Andriamanitra ihany. Fa izao tsy te hiaino an'Andriamanitra fa te hiaino ny fony amin'izay tiany henona. Misy karazan'olona koa ohatr'izany
Rehefa hoe tahiny ianao ambinina ianao dia zay dia tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy ilay atsy. Fa rehefa manitsy azy amin'ny itsitsin-dalana zay, anova azy ho any an-danitra, dia efa manomboka tsy tiany iny, manomboka fisainany ambadika amin'izay, manomboka resahany amin'izay satria manino ilay olona ilay mpanompon'Andriamanitra tsy nanao ratsy azy, tsy nitendry ratsy azy fa niteny fahamarinana. Hitanareo amin'izay fa tsy tiany devoly mihitsy ny olona hiaino, tena tsy tiany. Fa nefa ny Andriamanitra miandry antsika hiaino azy mba hiainony antsika. Amen. Izay no mahatonga n'Andriamanitra tsy mamaly vavaka mihitsy izy raha tsy hainoana aloha. Dia izay mahatonga antsika ray aman-dreny koa mijoro modely tsara ao tokantrano, na amin'ny zavatra tenentsika amin'ny zanakitsika, na amin'ny fampianarana, na amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mila miteny ianao hoe diso ny teninao rehefa sendra diso ianao. Tena tsy hoe mananona fa ny zanakay tena vavolombelona samy mihitsy. Misy fotoana zareo indrindray manao betisa dia tena miakatra be zay indrindray, tena hoe miainga amin'ny fahatezerana izay tsy fantatra zareo izay anaiponay. Kanefa Andriamanitra mahita an'izay dia tsy mamenatra anay mihitsy mitena zareo tena mifony izay fa le nananatra teo tena ohatran'ny ampy fahatezerana be mihitsy dia tena mifona satria ninona zavatra afafinao amin'ny fahatezerana tsy voaray izany. Amen. Hitanareo ilay izy misy zavatra zany mila hainonao an'Andriamanitra fa tsy hoe ianao koa ray aman-dreny dia izay tianao atao dia gloria daholo satria ray aman-dreny ianaoko. Fa misy fotoana ianao mandiny tena miaino hoe ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve zany hitondrako ny zanako izany. Mety tsara ve zany tiako indraindray ianao miteny mandratra, manambany, izany zavatra izany zany mila eritreretana daholo. Dia rehefa avy eo amin'izay ilay ankizy tsy mety miova fa mamaly valy ianao, mamely ianao dia eo amin'izay ianao tezitra amin'izay ianao dia manojiny ianao any anie manojiny zaza-pamaly valy tsy hita lanitra mandrakizay. Taony devoly mitete foana ianao satria tezitra ianao dia mitete foana amin'izay dia tsy mitehiny amin'izay ilay izy rehefa avy eo adininao no mifona tamin'iny. Fa izao rehefa tezitra ianao aloha dia mihaino tsara n'Andriamanitra aloha. Jesosy inona no tokony hiteny avy e? Inona no tokony izany indray tsy midika akory hoe zanak'ry zareo izany tsy azo tenenina intsony. Azo tenenina fa hoeto ny fahendrena. Amen. Ihainoy ny fanahy masina hibitsika aminao, ametraka an'ilay teny tena azony zareo hainoana sy ankatoavina. Dia ohatr'izay koa ny zanaka. Jereo Jesosy Kristy na dia tsy reniny Maria fa nitondra sy tao am-boka fotsiny fa Andriamanitra nefany raisao ny baibolinao ao amin'ny Lioka 2:1-5 dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe ary niara-nidina tamin'nakany Nazareta izy Jesosy io ka nanoa azy ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandrotsy fity tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona. Jereo tsara Jesosy Kristy nanaja ny reniny Maria naka nanoa an'ireo ray aman-drenin'ireo na dia hoe efa fatan'izao ara hoe tsy ireo ne ny ray aman-dreniny fa zanak'Andriamanitra izy. Ka na dia zanak'Andriamanitra tany an-danitra izy mbola niaina tamin'izay voasoratra, niaino an'izay voasoratra fa tsy hoe mangina mihitsy aloha nareo mivady dia dana mikisakeri fa samy mandidy atao trano. Fa hozy izy ny baiboly nanoa ka dia rehefa nanoa an'Andriamanitra zareo dia jereo nandrotsy fity tamin'Andriamanitra. Mety misy olona tsy mahita fity mihitsiny. Mety misy olona tena tsy mety mihitsy, tsy mba misy mihitsy mba lehilahy mba manontany na vehivavy mba manaiky. Intaona efa mandeha ohatra indraindray ianao mba manafaniriana ihany te-hanambady nefa tsy mety, tsisy mihitsy. Biloka daholo izay mandeha satria manino tsy mahita fity. Mety masika izany teniko izany fa izao afaka eritreretiny izany. Afaka hainony izany. Mety misy olona rehefa miteny tsisy mety mihaino azy mihitsy satria izy tsy mpihaino mihitsy. Dia izao mila manova disika kely tsika. Mila hovaintsika ny fomba fiainantsika hoe fa maninona ako rehefa miteny na dia ny alika anay ary tsy mihaino anahy. Dia mila mandinika ianao hoe Jesosy sao dia mba be loatra kosa tsy fihainoko anao. Dia ndao andamina amin'ny fihainoana amin'Andriamanitra aloha. Misy fotoana ke ray aman-dreny izany tena manapatra ny fahefana mihitsy ohatrany. Fantatra hoe ianao mamelona zanakao ohatra dia tena teneninao eo daholo izany rehetrarehetra izany mangina fa velomiko.
kenao koa mba zara ara zareo mba tsy mamaly ianao ny tehiteraka. Dia tezitra be mihitsy ianao zao raha vao miteny an'izay izy. Nefany arakaraka ilay zavatra ataonao ihany no mahatonga an'zareo mamaly. Mila tsika miaino an'Andriamanitra. Rehefa miaino an'Andriamanitra ianao dia atoron'Andriamanitra anao daholo hoe izao tenenina. Jesosy raha teo nge efa niteny izany hoe izaho ozy izy haome anareo fanahy. Io ny teny ao ivoanareo rehefa tokony hiteninareo. Dia ndao hiara-hiasa amin'ny fanahy masina. Fanahy masina, andao izao ny atao, andao tia ny atao. Amen. Misy fotoana ny ankizy indray tena maratra nge izy ireny. Malahelo izy ny amin'ny teny diso rehetrarehetra lazaintsika. Tsika tsy indraindray mieritreritra hoe tsika ray aman-dreny dia tena tsika miteny izay tiantsika tenena fa zanaka tsy maintsy hifona foana. Misy fotoana ray aman-dreny koa mila miaino an'i Jesosy dia mila miaino an'ny zanaka dia mila mifona amin'ny zanaka. Mba tsy hitohy izany intsony satria rehefa tonga any tokantrano indray ilay zaza dia ilay ratra atao an-trano ihany, iny ihany no averiny any amin'ny tokantranony. Dia iny izany no mitohitohy any amin'ny génération dia tsy mahita tokantrano milamina mihitsy satria mizararatra foana. Dia izay ilay tiako tenenina hoe tsika mila mampangina ny ambopo be tsika. Satsika tsy mety miainitra inona mahatonga an'izay fa tsika foana ny te-hoenona. Matoa misy ohatra sy modèle ao anaty Baiboly dia mila arahana izany. Matoa ny soratany ireo Baiboly ireo mila iainana izany. Isika tsy afaka hanao izay saintsika tiantsika atao foana. Fa misy Baiboly voasoratra ao afaka ataontsika modely. Ny zavatra mahasarotiny an'Andriamanitra indrindra ozy izy ateo dia ny fampianarana. Satria raha vao diso ny fampianarana dia diso ny lanitra koa. Ka tsika izany mila mitandrina be amin'ny fampianarana. Ao an-trano tena misy zavatra sarobidy ao fa indraindray tsy azonao dia ninona ny fampianaranao ny zanakao. Mety tsy miteny vavanao fa ny toetranao. Indraindray ohatra ny famaly-valiana le vadinao, fanaovana tsintsinina ny madama, ireny rehetrarehetra ireny jerevan'ny ankizy daholo ireny satria aiza ry izy ny hianatra tsy ao an-trano ve? Ao an-trano anie tena andaniany fotoanany. Dia misy fotoana ny ankizy tena gaga ianao indraindray manoratra ny ankizy, miteny ny ankizy tena mitsotra betsaka fa nareo ny ray aman-dreniko. Dia toana kely indray aloha ianao miaino an'izany misaotra Jesosy tena misaotra anao. Ianao nafantarako an'i Jesosy, za tsy nafantatra an'i Jesosy izany. Afaka miteny an'izany ny zanakao. Jesosy izany anie tsy haiko hoe fa ilay ianao no nafantarako azy. Amen. Fa tsy hoe tsy tia an'i Jesosy ilay zaza noho ny amin'ny toetranao. Mbola zavatra hafa indray koa izay. Mbola tantara hafa indray. Mila tsika ray aman-dreny mila tsika tena mijoro tsara mihitsy hoe ohatran'izao izany atao hoe modely izany. Mety hoe efa tsy te-hiteny ianao, misy fotoana ange tsika tsy te-hiteny, tsy haiko nareo fa zaho misy fotoana tonga amin'izay stady izay tena reraka. Hiteny indray izany izao. Ho tenenina indray iza izany izao dia haninina indray iza dia maninina indray. Fa izao rangaha alao mangina amin'izay dia andao aforotra ny lohalika dia any amin'ny Jesosy any ianao miteny any tena tsy mahakamo mihitsy, tsy mandreraka mihitsy miresaka any. Iny miresaka any iny tonga dia misy valiny iny. Amen. Dia izay no mahatonga antsika ray aman-dreny ozy izy teo manao modely tsara ao tokantrano satria taratry ny fiainana ataonao no ianaran'ny zanakao modely tsara. Mila izany tsika miverina tsara ao amin'i Jesosy mihitsy hoe Jesosy ahoana izany ny ataoko amin'izany modely izany. Zakay modely, zakay mitondra fiainana atao tokantrano dia ahoana izany mba ataoko, inona ny afaka ataoko. Dia mila miverina amin'ny fitiavana voalohantsika, amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra satria tsika nge tsy mahay mitia. Raha tsy Jesosy no manome an'izany fitiavana izany, mila miverina amin'ny Jesosy, ao amin'ny Jesosy daholo mibazy ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa tsara firaisana amin'Andriamanitra tsika dia atoron'Andriamanitra tsika ny zavatra ataontsika. Tsy itsika ny teny amin'ny zanakitsika hoe tenenao ingana hoe tsara. Izay zao dia tena tsarotra be ny teny izay. Fa ataony zalahy fiomezana ianao raha vao miteny tena tsy ataony mampiomehy be izany. Fa alao ny olona na ny zanakao ara-pinoana na ny zanakao ara-nofo na ny manodidina anao. Alao zareo ny hiteny izay zavatra hitany eny aminao. Amen. Ao amin'ny Apokalipsy 3:5 dia mivaky toy izao mihitsy ny Baiboly hoe koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Hitanareo ny zavatra rehetrarehetra mihitsy
dia miankina amin'io fibebahana io. Mila miverina amin'ny Jesosy tsika rehefa hitantsika fa tsy mandeha ny zavatra rehetrarehetra dia ndao aingana hiverina any amin'ilay mpanamboatra an'ilay zavatra. Dia ny tena tsara koa aza miandro hoe tsy mandeha ny zavatra rehetrarehetra vao miverina amin'izany fitiavana voaloha izany, fa na mandeha be ara ny zavatra rehetra dia mibebà foana dia miverena foana ny fitiavana voalohany. Amen. Fa rehefa miverina ny fitiavana voalohany ianao dia miverina ny voalohany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Raha ndinika ianao izao mpitory-teny pasitera omaly hoe tena azoko loatra mihitsy ilay fahamarinana hoe rehefa any anatin'ny kibo ianao tsy hiteny mihitsy ianao hoe malahelo ny tany an-kibo zany. Fa ozy ny olona hoe hoentina any amin'ilay dokotera atao hoe PSY angamba ity. Satria misy fahavoazana ny fiantsoana an'izany. Dia ohatr'izany koa rehefa miala eto tany. Izay ny tian'Andriamanitra, sary tian'Andriamanitra tena hoe tsisy atsarovantsika an'ity tany ity intsony. Dia izay mahatonga antsika tsy mifikitra amin'ity tany ity. Fa miazakazaka makany amin'ny fenitra fa eo ianao dia mitady voninahitra anao dia izay mahatonga anao tsy fona amin'ny olona mihitsy satria very voninahitra raha vao mifonafona eo. Nefany rehefa maneno ny trompetra dia tsy ohatran'ilay hoe zaza tany am-boka dia mifindra teto ambonin'ny tany dia tsisy izay ilay izy. Satria izay mahatonga antsika hoe personnel famonjena. Miazakazaka manao ny sitrapon'Andriamanitra satria ho adinonana ety tany ity rehefa avy eo. Tia nefa ny anaovana toetra tsy zaka. Tia ny tsy izy iainana ny sitrapon'Andriamanitra. Tia ny anaovana an'izao teny mampalahelo zavatra tsy mety rehetrarehetra izao. Andratrana amin'ny fony ray aman-dreny. Anaovana tsintsinina ny zanaka. Anaovana mpivady izay tiany atao ohatran'ireny saka sy volavo ireny ohatranao. Fampiandrin-kendry-toana. Nefany tia tany ity dia ho adinoana ao anatin'ny iray segondra. Rehefa haneno ny trompetra. Tsy aleo mifampizara fitiavana. Tsy aleo mifampitantana ho any an-danitra. Tsy aleo mba avela tolo amin'izay. Miaino amin'izay. Mianatra miaino ny tenin'Andriamanitra amin'izay. Fa inona ny voasoratra dia inona ny nataoko. Rehefa izany ny tena tanjona ao anatintsika dia manomboka akaiky ny fon'Andriamanitra tsika. Dia lasa mpiara-miasa akaiky aminy. Dia hijerenareo tsara angery Paoly rehefa tena tany anatiny hoe fisedrana. Iongana le sambo izany tena hoe hienjera. Dia natahotra kely ihany Paoly satria ozy izy tena maty ave. Eo maheno an'Andriamanitra aza matahotra kalma fotsiny. Tsy maty izany ianao. Miaraka iteritreritry samy mandalo ady daholo. Fa misy olona mahazo fampiarezana manokana. Fa misy olona efa miady fahafatesana. Misy moa tonga dia lasa mihitsy aloha. Fa alohanay tonga dia hisaoty aloha. Satria fa ny olona mihaino an'Andriamanitra maheno an'Andriamanitra. Izany hoe raha samy ao anaty ady misy maheno an'Andriamanitra dia mitsahatra izy. Fa misy ao anaty ady tonga dia mamono tena alohan'ny fotoana satria manino tsy maheno an'izaniza satria tsy mpiaino an'izaniza. Ndaontsika hianatra mba hanova ny fiainantsika Jesosy ampianaro mba hanana an'izany miaino izany manomboka androany. Hiaino anao, hiaino ny teny fahamarinana. Nareo vehivavy maneke mivadinareo, eny sarotra amiko izany fa izao mba hiaino an'izay teny izay mba handramako aloha izay teny izay dia hiainako izay teny izay. Andeha mba hianatra ity izany akonako izany, ity mivadiko. Mety tsy tiako mihitsy zareo, tiako fotsiny izy amin'ny fiainana ara-nofo sy ny rehetrarehetra fa raha ny zavatra rehetrarehetra tsy isy ilavako azy. Fa andao hianatra an'izay hoe tiako amin'izay zareo tena hianatra an'izany naika an'izany hiaino an'izany fahamarinana an'izany. Mety ianao ilay zanaka ohatrany mety efa osa ny ray aman-dreny dia ianao mamelona zareo fa ianao miasa dia ianao ilay tsy azo tenenina mihitsy miova amin'izay manomboka androany hiaino an'zareo amin'izay satria tsy mivoaka tamin'ny vatamakazo fa nivoaka tamin'zareo na dia mba hianatra mba hiaino amin'izay hiaino an'izany teny izany ianareo zanaka manajany ray sy ny reninareo. Amen. Mila miverina eo amin'ny toerana io tsika. Mila miverina tsika tsy miverin-dalana fa miverina amin'ny fitiavana voalohany. Miverina eo amin'ilay tena mety, eo amin'ilay teny ilain'Andriamanitra tsika, eo amin'ilay ara-baiboly araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ny tokantrano mila averina amin'ny planin'Andriamanitra, mila averina amin'ny fitiavana voalohany. Mba hisy omen'Andriamanitra voninahitra izany tokantrano izany. Fiainanao mety hoe efa be dia be tsy fankatoavana be dia be nataonao fa miverena amin'izay indray aloha. Miverena miaino an'Andriamanitra, miverena amin'ny fitiavana voalohany. Miverena amin'ny planin'Andriamanitra ny tokantrano mety efa be dia be ny désordre efa tena tsy mipetraka intsony izany hoe lalàna amin'ny baiboly izany. Mety efa tena tsisy an'izany fitiavana izany intsony. Efa tsy miara-mivavaka intsony ny akonana fa efa samy manao izay tiany fa afaka verina izany rehetrarehetra izany. Rehefa tonga
miaino an'Andriamanitra tsika ao amin'ny Timoty 3:5 tozy ny ten'Andriamanitra hoe fa atry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry ianao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zareo nke mbola zaza ianao izy dia efa mahalala ny soratra masina fa zao impiry zao ny aino an'izany tsika. Impiry tsika aneny mbola kely dia efa niditra sekoly lady. Misokatra zao ny club d'enfant renke tsy atao fotsiny. Hoe mba misy an'izao ny ary fiangonan'ny Rianina dia asio koa atao amintsika fa izay zao ny tsisy ato. Le izy tsy hoe thème ifanarahana fa mbola zaza dia efa ampianarina ny ten'Andriamanitra ny ankizy. Mba hiainany an'izany ten'Andriamanitra zany, mba halalany ny soratra masina, mba hampaninona azy, hampahendry azy. Ka ny olona tsy miaino zany dia tena tsy azo antsoina ao anatin'ilay sokajin'ilay hoe hendry mihitsy. Fa ny olona miaino an'Andriamanitra ihany, ny olona hendry. Ny olona rehefa tsy miaino an'Andriamanitra ny olona dia izay mahatonga ny olona manaonao foana. Dia indraindray iny fanaovanao foana iny na dia efa firy tomaty raha teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy toetra tsy mety miova mihitsy satria maninona tsy miaino. Dia rehefa misy olona miova amin'izay tonga ilay olona vao nanolo tena kely tafitiavana voalohany ireny miova, iny amin'izay ny enjehana. Ilay vaovao reo mihitsy ny tena kina ny tira any an-danitra tsy izany vaovao sitranay sotota ankehitriny izany. Rehefa maneno trompetra ho an'ny tout le monde. Fa tsy hoe iza moa le tamin'ny 60 minitra. Tsisy an'izany any an-danitra fa sao anao taraiky eo. Mahavaovao anao dia fanoloran-tenanao isan'andro. Dia izay ianao no atao hoe vaovao, olom-baovao. Ianao ihany manao mahavaovao ny tenanao fa tsy hoe mahita olona vao ilay vaovao le tsisy hidirany. Misy olona tena mampiomehy rehefa tsy mihaino dia lasa mampiomehy amin'izay. Mahita ny olona ianao mihazakazaka manompo an'Andriamanitra nefa tsy pastera, tsisy titra, fa tena hoe mihazakazaka manompo dia iny indray ny elonanao. Ianao nefa efa apôstôly. Tenenao problema tsy fihainoana daholo ilay izy, tsy fihainoana. Fa rehefa mihaino ianao adinonao koa ireo hoe iza moa ianao fa nianaranao ihany fantatrao. Tsy haino misy olona miantso anao izany ho hainona be mihitsy. Aza tao an'izany kosa raga. Tsy hoe aza tao an'izany modifanina fa tena renao amponao mihitsy hoe zany ka tsika mitovy daholo, zanak'i Jesosy daholo. Fa misy ny sasany raha vao tsy atao an'izany dia tesitra. Tsy manaja mihitsy amin'izako nge fa mba manana titra. Sasa tao amin'io sekoly io zany namonjy sekoly voalohany indrindra tao za rery ny tao pastera raha tsy tao. Tokony arabaina manokana. Dia teny aminao. Adinao tsika raha vao izay. Fa andao hiazakazaka efa tsy antsony izao. Efa tsy zantsony izao ny tanjona iandehanantsika fa izay ahatonga antsika hifanakaiky amin'Andriamanitra. Baiboly ny miteny izany hoe ho halan'ny olona nareo ny amiko izy. Tsy hoe halan'ny olona nareo satria manao ny sitrapon'Andriamanitra dia mahereza tsara amin'izay fa tohizo. Fa noho ny amin'ny fijoroantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga ny olona manenjika antsika. Fa indraindray manko diso tsika. Rehefa manao fahadisoana ianao dia tenen'ny olona dia lazainao fahenjehana. Izay ilay teneniko hoe rehefa fampianarana ny diso dia diso zavatra be be mihitsiny. Misy olona indraindray manoty izy mangala-padin'olona ohatra dia teneniny izy hoe waay ô dia lazay fahenjehana izy. Ateitenao misy zavatra diso be dia be nge satria diso ny fandraisa rehefa diso ny fihainoanao dia diso zavatra be dia be ianao. Fa misy olona tena mijoro amin'ny famarinana noho ny amin'ny fanarahana Jesosy tsy mety misotro izy, tsy mety manao an'izany, tsy mety mivoaka boaty, malaza mihitsy boaty izay ho maly. Tsy mety manao an'izay izy dia voahenjika izy izay ilay tiany Jesosy tenenina. Hoenjehana nareo noho ny amiko izy, noho ny amin'ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy hoe noho ny manaonao foana ianao loha no enjehana zara ary ianao misy miteny. Zaranao raha ny olona manitsy ianao amin'ny fahadalana be ataonao io dia dia mihevitra satria dikan'izay tsy te hiaino famarinana hoe tsy mety zavatra ataonao. Amen. Mila izay io problemana fihainoana io mila tena mitokana mihitsy ange ianao dia dinio hoe mety tsy ampy ny androany 20 minitra sisa angamba dia mijanona. Fa mila ianao tena manoka tena mihitsy hoe ahoana Jesosy izany atao hoe mihaino izany.
dia hoe to jereo anie ireo zavatra nyzaraina androany dia ampio amin'le zavatra dinianao hoe fa ho hitanao mihitsy hoe andre kaiky eo ary zaka hoe tsy nihaino mihitsy hatramin'izay be marenina be mihitsy. Mandra-pahafatin'ny Paoly dia nijanona tian'Andriamanitra foana izy tany fony rehetra sady natahotra an'Andriamanitra izy, izay no nahavoatahiry azy. Tsy nahita hoe niezaka Andriamanitra indray nanarina azy satria miverina namono kristianina indray. Be da be zao ny zavatra mety niaina n'io mpanompon'Andriamanitra io, mety tiany natao taloha, fa rehefa niaino an'Andriamanitra izy dia tsy nanao an'izay intsony. Dia jereo fa voatahiry ny fanoloran-tenany. Niza raha jerenareo tsara ny zavatra nataon'ny mpianatra Jesosy any Paoly io dia mampitehiteh mihitsy hoe izany fe dia mpianatra. Fa izy tsy nanao an'izany satria ny fony efa natoka ny iaino an'Andriamanitra ny sofim-panahiny. Dia tsisy nahakasika azy, tsy nitaona mihitsy izy ka hiteny hoe ianao ry Petera dia tsy tiako satria mafy amiko loatra ny teninao. Tsy nanao an'izany Paoly. Fa ny tantaran'i Paoly voasoratra tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny tena tsy niova fotsiny, verin-dalana mihitsiny, tsy niova tamin'ny fahazaran-dratsy, fa nandroso foana niaraka tamin'Andriamanitra. Indraindray izay fanontaniana mipetraka amintsika indraindray. Maninona androany ohatra nangatsiatsika izay? Nangatsiatsika tsampitsampy vavaka kely indray aloha izay androany, nangatsiatsika ny andro nefa mafana. Nangatsiatsika nanao an'izao reradreraka, matetika izany ny ambety tenin'ny kristianina satria nahoana tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra izy dia mangatsiaka. Fa i Paoly ohatrany tsy nety nangatsiaka mihitsy na dia glasy ara tany alehany tany. Anafana foana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra satria nazoto ny aino an'Andriamanitra izy. Dia tsy nametraka olana amin'izay toetran'ny olona sy izay zavatra nataon'ny olona, fa Andriamanitra ny nenony dia Andriamanitra ny joroany sy nandrosoany. Amen. Dia voatahiry ny fanoloran-tenany. Misy fotoana hoe mety tsy tianao ny zavatra mitrangy, mety misy zavatra tianao atao nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy tianao ilay situation misy. Fa izao eo ny ahitana hoe mpanompon'Andriamanitra ve ianao? Eo ny ahitana hoe mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao? Tena tian'Andriamanitra, afaka mihaino an'Andriamanitra ve ianao? Dia ao anatin'izay fotoan'izay raha voavalinao izay fanontaniana izay dia afaka miteny ianao hoe tena nihaino anao Andriamanitra. Nihaino anao fa tsy nihaino nadalako. Matetika manko antsika mihaino ny adalantsika ny tena betsaka, fa tsy mihaino an'Andriamanitra. Fa rehefa mihaino an'Andriamanitra ianao, mahavita zavatra tsara ianao. Amen. Izay mampiavaka ilay olona tena nihaona tamin'Andriamanitra indray eo ilay izy eo. Misy fotoana indray mipetraka foana mibarainga hoe tena nihaona tamin'Andriamanitra marina ve? Sa nandray an'ilay ositra fotsiny. Ny ositra efa azavaina iny tsy ampianariko intsony, mamaly foana iny na manota ianao na maninona ianao dia mamaly ianao foana iny. Fa tsy iny akory ny hamaritra hoe tena tian'Andriamanitra ianao na tena nihaona tamin'Andriamanitra ianao. Fa ny olona nihaona tamin'Andriamanitra dia ny olona tsy manao izay tiany intsony, fa olona mihaino izay tian'Andriamanitra. Ny olona nihaona tamin'Andriamanitra ihany ny afaka miova. Tsy azo ampiarahana, mampalahelo benga mihaino an'izany e. Ery avy nitory tenitetsy nefa hitanay atsy amin'ny baratsy. Na retsy mpanompon'Andriamanitra mba nitoriny amin'ny fijangajangana nefa izy ary manao. Mampalahelo benga mihaino an'izany e. Fa inona mahatonga azy manao an'izany? Satria tsy mihaino izy dia tsy afaka miova. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra omaly hoe jereo fa nanao faute daholo ireo olona ao anaty baiboly izay tenentsika ireo. Paoly ozy izy namono kristianina, Davida nangalatra Batseba, izy avy ny teneniny teo Mosesy iza. Fa izao ny zavatra nitranga ireo olona lazaina rehetrarehetra ireo rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia tsy namerina Batseba ro 2 intsony. Rehefa nangingina indray Davida dia natsiarotsiaro indray hoe natsiaro an'ilay olona naty, tsisy an'izany intsony. Fa rehefa tonga ny feon'Andriamanitra indray mandeha dia nihaino an'Andriamanitra dia niova ry zareo. Amen. Jereo tsara Maria Magdalena, vehivavy janga, tsy hoe natsiarotsiaro indray dia miverina tamin'ny adalany, tsisy an'izany ao anaty baiboly. Fa i Maria dia nanaraka an' Jesosy mandra-pahafatiny. Tsy niverin-dalana intsony Maria, fa tena hoe nanaraka an' Jesosy foana, niaraka tamin'i Jesosy foana, na amin'ny fomba fiainana na ny rehetrarehetra dia tena hoe izay. Fa tsy hoe miverina indray Maria, fa mahatonga ny olona miverina
Amen. Tsy miverin-dalana tsony ianao rehefa tena niona tamin'i Jesosy dia hitanareo zaresy sy amana koa mba nanao faute kory zareo fa zareo tsy niona tamin'i Jesosy dia maty tao anaty adalana. Dia hitanao koa ry Jezebela reny nanao faute daholo ohatrany nataondry Maria sy ry rehetrarehetra ireo fa ny olana fotsiny zareo tsy niona tamin'Andriamanitra dia maty tao anaty adalana. Dia mila tsika mitandrina tsara sao dia sanatrika ho tavelo anaty adalana fa tsy tena niona tamin'i Jesosy. Marina fa misy an'izay grâce na famindrapo izay amin'Andriamanitra fa sao zao izy mbola mamindra fo amintsika fa amin'ny fotoana iverenany hitsangana amin'izay izy hitsaratsika. Amen. Ka ny olona tena niona tamin'i Jesosy dia tsy miherikerika amin'ny fiainany taloha intsony. Ny olona tena niona an'i Jesosy dia olona hafa mihitsy ny ahafantarana azy fa tsy misy fofofofona fahotana zany. Ny olona tena niona tamin'i Jesosy mamory ny kira amin'ity hira ity ao amin'ny Filipianina 2:1-20 fa 2:20 fa Kristy no antony havelomako izy dia fahafatesana nazahoako tompony. Amen. Zany ny olona tena niona tamin'i Jesosy izay tiany Kristy no tiany tenenina. Izay tenenin'ny Kristy no ataoko fa tsy izay ataon'ny sentimentko na ataon'ny fitiavako na ataon'ny adalako na ataon'ny tentako fa izay ataon'ny Kristy. Lasa ivo ny fiainan'ity lehilahy Paoly ity zany Jesosy zany. Jereo ry Davida, jereo daholo ireo olona rehetrarehetra ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra nanao fahadisoana fa ny olona atokisana hoe miova dia izay olona tena niona tamin'i Jesosy. Dia izay mahatonga anay mampirisika ny tanora hoe raha hiaraka raha hanambady ianao olona tena niona tamin'i Jesosy alaina vady satria reny ny assurena fa miova. Raha olona mahafantatra connaissance tafotsiny ny ahafantarany an'i Jesosy hoe tao-bavaka tsara aloha. Fa ny olona tena niona tamin'i Jesosy ny afaka miova, azo tenenina, afaka iaino rehefa misy fahadisoana ataony. Ny olona rehetrarehetra afaka manao fahadisoana daholo ankoatran'i Jesosy. Fa zao izay olona tena niona tamin'i Jesosy ihany ny afaka miova. Dia ndao tsika andiny tena sao dia misy an'ilay zavatra tsy tiantsika hovaina mihitsy ao anatintsika dia mbola tsy tena niona tamin'i Jesosy ianao. Fa rehefa tena niona tamin'i Jesosy ianao dia afoinao daholo zany rehetrarehetra zany, afoinao zany ampo zany, afoinao zany fahadalana sy ny rehetrarehetra izany karazan'ota zany, afoy daholo rehefa tena niona tamin'i Jesosy satria maninona fa fatesana nazahoako tompony ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra. Ao Filipianina 2:7 ny ten'Andriamanitra hoe nefa izay azoko tompony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Zay zany ny resaka Paoly zany rehefa mba miresaka izy. Izay zavatra ohatran'izao dia ataoko fatiantoka noho ny amin'ny Jesosy, Jesosy foana, Kristy foana, izay sitrapon'Andriamanitra foana fa tsisy an'izany sitrapon'olombelona zany. Zareo ireo olona taloha efa niteneniko teo Davida, Paoly, Maria Magdalena nanao fahadisoana daholo ireo. Mety ianao ary zao tsy nanao ohatra nataon'izany Maria Magdalena zany akory. Nefa n'izany nanao an'izany. Fa zao rehefa tena niona tamin'i Jesosy zareo dia niova olona vaovao, tena niova satria niaino an'Andriamanitra izy. Androany tsika rapiditsika mandra-piveriny Jesosy tsika afaka miaino an'Andriamanitra foana. Mbola tsy taritsika. Andao hianatra hiaino an'Andriamanitra. Mety manao fahadisoana ny olona rehetra, mety manao zavatra tsy mety. Fa izay niona tamin'i Jesosy ihany ny afaka miaino an'i Jesosy dia afaka miova ny fiainany. Nanao fahadisoana ozy izy teo Zaresy, Yamana, Jezebela, Jodasy. Samy nanao fahadisoana daholo ireo olona ireo. Fa izao fotsiny nampiavaka azy tamin'ny olona nanao fahadisoana sasany zareo tsy mibebaka. Zareo tsy niona tamin'i Jesosy dia maty tavela tao anaty fahadisoana. Dia teny aminao aza vela ho zany ny tantaranao. Aza vela ho tavela ao anaty fahadisoana zany tsika. Fa raha dia mbola maraina ny andro mbola misaina ianao dia izao avelao daholo zany fahadisoana zany. Aza vela isy olona hitondra lahelo noho ny amin'ny fahadalana taonao zany. Fa tena mienoa ianao an'Andriamanitra. Enoa Jesosy miteny aminao. Ampafantaro an'Andriamanitra fa zanaka endry ianao mieno an'Andriamanitra. Raha nanantena dia ataovy manantena anao Andriamanitra. Mba hisy anantenanao koa fa ovangin'Andriamanitra ianao amin'ity taonjobily ity. Hisy zany famangin'Andriamanitra zany, hisy zany trompetra an'Andriamanitra zany. Aza vela ho taran'ireo zavatra ireo ianao miatongavantsika any dia fienotsika an'Andriamanitra. Izy ilay apokalypsy vakitsika teo hoe mananteny aminao ozy izy satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany verena amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'izany tena eo ambanin'ny tongotr'Andriamanitra zany, eo ampototry ny tongotr'Andriamanitra tena hoe ataovy tsinitsinina momba ny tenanao fa mienara miaino an'Andriamanitra.
ninninona zavatra lasain'ny baiboly ka hitanao hoe mbola tsy fiainanao dia ovay le izy. Mety ozy izy ianao hoe ka tsy za tsony nge za raha vao zay allo Kristy amin'izay no velona ao anatinao. Amen. Paoly nifantoka tamin'ny famonjem-panahy izy. Tena nataon'ny Paoly mihitsy zany hoe miandry an'izany Jesosy zany. Dia izay ny zavatra tena nampahomby anazy. Tsy niandry marché izy na niandry volana na niandry inona fa reny afaka ataon'Andriamanitra mandalo fotsiny eo tonga ho azy eo ihany reny. Fa ny tena mifatohan'ny Paoly dia izany famonjem-panahy zany. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:7-7 hoe ampahiritra amin'ny masony ny ialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba ahazahoany famelan-keloka sy alova eo amin'izay nohamasinina noho ny finoana. Ampahiratra ny masony ozy izy ialany amin'ny maizina. Mila misokatra amin'ny masom-panahintsika. Mila tsika tena hiala amin'izany fahefan'ny Satana ao anatintsika zany. Ny fahefan'ny Satana dia izao le mahatonga anao tsy mety miova. Dia manana fahefana izy eo amin'ny vatan'ny olona. Mametraka olona ho lehibe no Andriamanitra. Raha mbola misy olona ataonao lehibe no Jesosy dia mbola fahefan'ny Satana manjaka ao anatinao. Mila mangataka amin'Andriamanitra tsika mba hisokatra izany masom-panahintsika izany. Ahitantsika hoe Jesosy aiza ny lalana tokony alehako, inona ny tokony henoko anao, aiza ho aiza ny tokony ataoko. Misy fotoana tena somary ohatran'ny naratra kely mihitsy vadiko an'izany ray mandeha tena tsoronao izy fa ianao tena tsy tiako noho Jesosy. Tamin'izany moa zany ianao mbola taraiky tany anaty tsy fantako tany dia ohatran'ny somary tezitra ohatran'ny naratra zany. Kina nanambadiana ana. Fa rehefa tsy ariana ilay izy tena tsapako mihitsy hoe tena marina kosa aloha zany. Zangany niantso anao, zangany hamonjy anao rehefa ho avy Jesosy. Dia izay ilay tena hoe aza manao izay teneniko rehefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria izao tsy izany hijoro ery ambony ery rehefa ho avy aneny ny trompetra hiantso anao. Tsisy an'izany fa Jesosy. Jesosy ny ametraka ny fahendrena tao anatiko mba tsy hamingavingako anao. Jesosy zany tokony tiana voalohany. Jesosy no ametraka eo amin'ny olona mba ho fanajana anao sy fitiavana anao. Ay mbola Jesosy ihany koa. Ay Jesosy zany voalohany. Jesosy no hitazona ny tokantranonao mba tsy ho rava. Ay Jesosy koa. Jesosy no hitahanao raha naona ianao. Ay Jesosy koa. Tanao amin'izay ilay izy. Jesosy foana. Jesosy no hitahiry ny olona mba tsy hanondrana eo amin'ny fiainanao. Jesosy hitahiry ny ara-bolanao mba tsy ho raraka. Jesosy no hiaro anao mba tsy ho voadona tôbila na isy zavatra tsy mety hitranga eo amin'ny fiainanao. Jesosy daholo. Jesosy no hiaro ny vadinao tsy hijangajanga tsy hanota aminao. Jesosy no rehefa any amin'ilay tsy mety any dia Jesosy tonga dia miteny hoe tsy maintsy manao an'io fa mody. Jesosy. Misy fotoana ianao te hisaraka aminao vadinao satria leo anao hono izy. Fotsy Jesosy hoe tsisy an'izany. Jesosy ihany kay. Dia misy fotoana ianao tena marary eo ianao dia vadinao tsy afaka manasitrana anao dia fa iza ihany? Jesosy ihany. Dia hitanao amin'izany ilay rôla ka tenao izay bravo mihitsy ianao fa tena zay mihitsy. Sofa zay. Sofa Jesosy no tianao fa tsy za. Fa za zany aty faharoa aty tianao ihany zany. Fa Jesosy no tena tianao. Satria nisy fotoana tamin'izany andehanao zao indray tia indray. Fa manina koa tsika tsy mahazo manao an'izany. Tsika nge olombelona tsy mahazo manao an'izany tsika. Dia farany tsy hitan-tsoa izay tenena satria za miteny foana fangatsy zao fangatsy ity zany miavaka raha za mihitsy mahatonga ny olona tsy te hivavaka. Dia farany ozy izy mantsy anao hoe alao aloha mihitsy aloha ampahafantarina anao marina dia ho teneniko anao marina rehetra. Marina rehetra dia izao Jesosy no tiako noho ianao. Mbola tiako lavitra noho ianao mihitsy. Dia nangina moa zany ianao fa izay zany. Fa rehefa nandeha niaraka tamin'ny tompon-teny dia tena tsapanao mihitsy hoe ndry saotra Jesosy fa nijoro izy nanaiko tianao mihoatra noho izaho. Fa raha za mety efa ela be mipotika za efa rava efa mizatra rava be dia be. Fa kay rehefa nandinika Jesosy mihazona ny tokantranonay hatramin'izao.
Jesosy daholo zay zavatra tsara rehetrarehetra hitako ao tokantrano tsy afaka mijery tamitsy fa Jesosy daholo. Indraindray ianao tena hoe mandinika hoe ahoana raha mahapossible an'izany fa dia ny zavatra tianao atao rehetrarehetra dia azo atao daholo satria maninona Jesosy daholo no ambadik'ilay izy. Amen. Misy zavatra tiana tsy izay Jesosy te hanao hay manangana olona daholo Andriamanitra ta zahanao zao zahanao ty gagabe no ohatray kena zany mba nataontsika. Tsisy. Jesosy daholo. Zay zavatra rehetrarehetra sainao tonga dia Jesosy. Tsy mandalo ao tokantrano mihitsy zany hoe tratrako nisy mesazy-behivavy hono tao amin'ny telefona pastera. Tena tsisy vehivavy metaladala misy ao mandefa ao fa hoe izy namaly dia hoe zao tsisy an'izany tsy possible zany tsisy an'izany iza ny niaro azy tamin'izany Jesosy. Misy an'izao indray hono e iza indray hono nitondra izay Jesosy. Tena zany normal za koa raha mba hianatra anao. Amen. Ka teny amintsika misy zavatra indraindray eny amin'ireny olona eritreretintsika hoe mety reny misy zavatra ataony ao anatin'izay mihaino izy, mihaino an'Andriamanitra izy, mihaino fananarana izy dia lasa ohatran'ny mahomby ilay olona. Dia rehefa ianao tsy te hihaino dia mialina amin'izay ianao rehefa avy eo fa mila ianao mianatra an'izany mihaino izany. Na Jesosy ara-ozy izy teo nihaino izy. Nakatoa ireo ray aman-dreniny izay nitaiza azy teto ambonin'ny tany nihaino izy na dia zanak'Andriamanitra efa tany an-danitra no naverina taty maika fa itsika ve tsy tokony hihaino. Raha tianao hivaly mivavaka anao raha tianao hihaino vavaka anao Andriamanitra manombo mihaino an'Andriamanitra aloha. Enoy aloha Andriamanitra mba hisy enony ianao. Fa rehefa mihaino azy ianao dia mihaino anao izy. Mino fa nisy zavatra voaraintsika androany. Mino fa nisy fahendrena napetraka Andriamanitra ao am-pontsika androany dia hitsangantsika hitehaka amin'ny tenin'Andriamanitra sady handray ny mpanompon'Andriamanitra. Avafantananao dia asio fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahanao nanatrika amin'ny fotoana teto ankasitrao Andriamanitra fa naniraka nandefa teny Andriamanitra maniraka mpanompo Andriamanitra. Misaotra ray aminaran'i Jesosy vokisanao teny fiainana izay eto mifanatrianao misaotra ny amin'ny sekoly misaotra ny amin'ny loha hevitra nomenao androany ao anatin'ny hazakazaka hisitraka ny taonjobily nambaranao misaotra ny amin'ny tokantrano rehetra izay manatrika eto sy mandre manaraka ny fandaharana. Misaotra ny amin'ny teny miainte fa ny anatinay manintsy anay ary zany mihitsy no angatahanay ray amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tonga olona tia mihaino anao mora mihaino anao mahay mihaino anao ary indrindra mankatoa ambadiky ny fiainona. Entinay tao anatrehanao Jesosy ny fahafahana miverina eo amin'ny fiainona tsara sy eo amin'ny fiainona marina ny feo anao amin'izay teneninao anatin'ny teny izay ambaranao amin'ny alalan'ny toroteny sy ny fampianarana mba hahatonga ny tokantrano rehetra izay manatrika eto ho tokantrano hisitraka fitsanganana vaovao fahasambarana fiadanana ary fiainana. Io ny tsiraray amin'izay tonga eto indray amin'ity maraina ity izay manam-pahasarotana mihaino anao ianao hanafaka azy amin'izao maraina izao aoka ho fahasoavana ho azy ny fahatongavan'ny teny fa tsy mety ho ianao araka ny voalazanao teo ny tsy mihaino ny be marenina ary zany mihitsy no entinay teo anatrehanao tompo mba ho afaka amin'izany ny tsiraray avy satria tena mila miverina izay eo amin'ny fiainonanao tahaka ny Maria izay teo atongotrao nandray nandre ary nangetaeta teny nangetaeta ny haino anova ny fomba fiatrehana fiainana ao ambadiky ny zavatra atoronao. Tsarovy ny tokantrano izay manatrika eto mba hiaina ny fiadananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazoto toerana vetivety Alleluia. Anao fanatritsika ho fankasitratsika an'Andriamanitra ny amin'ny asarbidin'ny fotoana. Misy voatavy androany nandreny teny teo atsangany tanan'izay voatavy tonga dia mampiatra atsarao ny fiainonao an'Andriamanitra ary ao akaiky ny fiainonao an'Andriamanitra miverena mandinika tsara hoe taizany no tsy niaino an'Andriamanitra mahatonga an'izao zavatra mitrango eo amin'ny fiainako izao ohatr' izao
Alleloia. Dia ambadika izay fandiniana izay a izy fahatongavan-tsaina dia afaka miverina teo amin'izay nahadiso anao ianao a dia atsangan'Andriamanitra dia tsy manao diso tsony a dia tsy mitomantsony, tsy mandamosara izay tetsony. Alleloia. Fa tsy ahoana moa ny anitsitsika ny fiainantsika na fiaina tokantrano raha tsy fantatsika ny fahadisoana. Mamela fotsiny amin'izay tsy mety inona le tsy mety fa tsy hoe mamela fotsiny manjary lasa hiverina indray indra-pitso ohatra tsy miaino ohatra dia mila mianatra miaino ao an-trano, mila mianatra mifampiaino, enoy ny fitarainany zanakao mba enoy manjary sao dia olo kafa ny ivelany tokantrano any miaino azy dia manjary sahiry ianao fa manina za tsy mba ataonao confident anao mihitsy manena ianao tsy miainoko araka ny raha tsy adala izy mbola iresaka ianao rehefa tsy miainoko. Ao zao misy olona tena aza atao an'izany atao an'izany mihitsy ianao mba ahafahanao miaino enoy mba miaino enoy ny vadinao io sosisy isan'andro io mba enoy le zavatra tenenina mba misy fotoana neny mba atao fotrono mba enoy izay. Mahita sofina miova andro amin'ny maraina, mahita fahagagatsofina zao maraina zao aminaran'i Jesosy, mahita fa andro amin'ny maraina jobilitsofina mihitsy ny aloha. Amen. Any mihitsy aloha to dia fitsoran'Andriamanitra satria lehibe maraina aloha miala aminaran'i Jesosy. Tena iny zany tena tsy mety izay le nitenen'ny tompo teo tena tsy mety le tsy miaino tsy mety. Za mahita fa misy olona miala eto sao a tena rangaranga mihitsy ny sofiny miaino aino tsara. Inona ny tokony ho atao Jesosy? Tonga ao an-trano miaino enoy tsara ny ao an-trano, enoy tsara ny vadinao, miaino ny zanakao, enoy ny ray aman-dreno mba miaino ny mpiray-tam-po, enoy mila mianatra miaino ao anatin'ireny a mifolaka ny ao anatiny ao dia na hainao koa lasa laza mahay miaino an'Andriamanitra mifamatitra eo le izy dia rehefa mahaino an'Andriamanitra koa dia tsy hoe faly fotsiny maheno fa ina le niteneniny teo rehefa avy miaino dia mankato. Ataontsika hitsangana no hoe voninahitra ny tompo a. Ampafantananao dia apetrao eo anatrehan'Andriamanitra vaovao indray ny tontolo andronao a ny herinandro a ao anatina fikasana tsara vao maraina iaino an'Andriamanitra tsara indrindra aminaran'i Jesosy a ndreto izay anatin'ny fiaingana vaovao indray maraim-baovao a anokananay sofina mba afaka andreanao sy iaino anao ta io ny tontolo andro ny tsiraray avy Jesosy a ny herinandro a izay rehetra ohatrehana mba ho mpanorona trano endry izay mandreanao eo ambony vatolampy, mba ho virjiny endry izay mandreanao manana solika fitaiza, mba ho endry mba iaino ary anatanteraka soamantsara. Ampio Jesosy ny tsiraray avy eo amin'izay mety ho fahosana na mety ho fahalemena eo amin'ilay korotana mihitsy afaka hitondra fiadana sy filaminana ianao. Aokisy fifampiainony indray eo amin'ny isa-tokantrano ianao no ampatanjaka ny tsiraray avy izay manana anao no mahavita manao premier pas foana dia ta io Jesosy ny isa-tokantrano. Raha misy ny ratra dia ianao afaka nasitrana, raha misy ny fampitena ianao afaka namboatra, raha efa tojo eo amina eo an-tampony tsisy mifampiaintsony tena tsy possible andreny trompetra izay tsy mifampiaino ao an-trano. Zany mihitsy le eto anatrehanao andro ao maraina aoka hiverina lay fitiavana anao voalohany atonga ny mpianakavo afaka hifankaty amin'ilay fitiavana madio avy aminao. Ta io Jesosy ny mpivady izay mety manatrika eto a na mety misy tsy eto ihany koa ny vadiny a ny mpianaka ny mpiray-tam-po a tsarovy Jesosy ny mpitondra tena ny kamboty ihany koa izay mety manatrika eto a tsarovy hanana ny anjara avy aminao fa raha manomboka andro amin'ny maraina izay mianatra miaino tsara miaraka amin'ny fanatrehanao a dia misaotra anao sahady izay ny amin'ny zavatsoa ho sokafanao sy ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsotra an'izay tononona aminaran'i Jesosy a tononona ho sofina vaovao miainga miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao andro maraina ho sofina sensible miaino an'Andriamanitra ary ny avy ao anatinao ihany koa nefa dia fahafenony fahavononana ankato rehefa avy miaino sy mandray an'Andriamanitra. Sofina rano a mandehana fa fiadanana eo amin'ny tokantranonao eo, fiadanana avy amina fifampiainona sy fahendrena. Mahita fa raha nisy fahadisoana anariny ianao dia tsy hanao fahadisoana intsony aminaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta averiko raha nisy fahadisoana mibebaka ianao miverina anariny ianao
anarina an'le izy ianao dia tsy amerina an'izay tsony amin'ny anaran'i jesosy kristy avy nazareta mandehana tsofina rano sambatra ny tokantranonao miandry anatina fiambenana fiavian' jesosy ny fiverenana anjakan'andriamanitra ny sy sitrapony a feno ny fanatrehana ary zay tsy ampy eo a andriamanitra ny amenao zany raha misy ady lalovanao andriamanitra ny ampandresy anao aminaran'i jesosy amen sarao fahasoavana ary a fa nifahasoavan'andriamanitra ny matoy izao a ary nifahasoavan'andriamanitra ny matoy izao anareo a amen azadino fotoana antsika amin'ny zoma hariva sy ampisabotsy maraina etsy amin'ny